Ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana. Noho izao andro ny asaramanitra izao die mijoro mandray fitenenana satria fantrotrarana tanana'olo ka manimby raitsy saty amy maray aman-dreny ny teny. Manao azafady raha loko matroka sy mainty no anaovana, saina misaona no arinako satria mandalo fahasarotana ny firenena ary maro avatsika ny donam-pahoria. Tovanako fialatsiny ihany ko satria tsy maintsy mampita hafatra aho amy maha-pikabary azy. Ko raha afaka ny azafady sy ny fialatsiny dia arabaina isika rehetra tratrany izao asaramanitra izao. Tsy ho ampirimiko any anaty akanjo izany na forosoko any anjoron-damba, fa atolotry ny isam-baravarana satria masina ny fahafahana. Andriamanitra no nametraka tao anatintsika ny fitiavana ny fahafahana. Ka raha voadona izany dia mitraotra mitaky fahafahana ireo razam-be atsika izay nafaka atsika kehitriny. Tsy mbola afaka tanteraka ny firenetsika ho aza haiko zany anatin'ny kabaniko, fa ankehitriny kosa de fanomezam-boninahitra andreo niady ho an'ny fahafahana nazahoantsika ny fahaleovan-tena dia mendrika ho tsarovana sy hoentina ambavaka izao fotoana lehibe fetim-pirenetsika izao. Misaona hoy amin'ny firenena ary zay ny fambara maintimainty mipetraky eo amin'ny saina io. Ny akanjoko mainty anaovana androany, miombona fo tanteraka aminareo fianakaviana rehetra, miara-malahelo tamy falasana an'ireo tanora marobe, renim-pianakaviana, raim-pianakaviana, ka namalahelo toinona nefa dia fantatro fa mafy noho niany alahelonareo. Koa tsy maintsy mijoro amy tondra ny teny fampaherezana, mitraka miatriky hatrany ny zava-misy. Fa tsika mpiray tanindrazana indray kosa mandalo fotoan-tsarotra ny firenetsika, tsy mbola fantatra ny tena antony nahatonga ny fahafatesana maro ny kararano any Madagasikara. Tsy Antananarivo re fa voadona hatrany amy faritany ary mitovy ny sorotra aretina fa tsy fantatra ny fiaviany. Koa ny teniko anareo de ny hoe mitandremo fa fisorohana sy fitsaboana tsara indrindra de ny aiza voany. Manaraky izany anefany raha hojerena koa amy fomba fitenenan'Andriamanitra de azo lazaina manambara zavatra izao fahafatesana olona mikararana indrindra ny tanora izao. Ny tiako atongavana dia ho any Zenaita sy Nadadidy de nikabary aho tamin'ny marsa 2020. Nilaza mazava fa niseho tamiko Ranavalona faharoa niaraka tamin'ireo mpanjakamaho. Nisy famantarana efa mipotra talohany io zay avonjoro hikabary. Ary niafatra lehibe tam'izany fotoana izany de ny hoe misy ratsy manjary eo an-tanindrazantsika ka toy ny voaozona an-tanindrazantsika ka handalo ireo loza folo toy ny nanjoany Ezipta. Efa naolalovantsika tao aoriana io kabariko io, ny valala, ny rivo-doza, ny areti-mandringana, ny roro-tany, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro tsy voatanisa, fa ny farany de toy ny farany zay nanjoany Ezipta maty ny Lamatoa. Ny fahafatesan'ny Lamatoa de fambara avy amin'Andriamanitra tany hoe afaho ny oloko. Izay no afatra lehibe nomen'Andriamanitra ho an'ny Faraona hoe afaho ny oloko. Ary ny afatra ihany ko izay ho an'ny mpitondra de hoe afaho ny Malagasy. Fa tsy afaka ny Malagasy eo ambany vahoanareo. Raha miteny izy de gadrainy. Raha miteny izy ny teny marina de enjehiny. Ko tsy afaka izy. Faharo, ny misy aizany manam-pahaizana tsy afaka manome ny fahaizana satria matahotra. Ko atao fambara ho anareo hoe maty ny Lamatoa mba ho farany zay.
raha tena ray aman-dreny marina ianareo, raha ray aman-dreny ny firenena de manao zao nataoko zao, misao malahelo satria maty ny zanaka. Na lamatoa na tsy lamatoa, zanaka io mampalahelo ny hoe maty ny zanaka. Tsy ny mpamosavy, tsy ny hoe olona nanome pozina ireny akory ny mpamosavy, fa izy rehetra mandihy ihany ko mandritry ny fahoria de mpamosavy. Ary zany indrindraindrindra nisy tomako ny sainareo hoe raha misy ny fety sy ny alahelo de aleo makany amy malahelo, aleo miara miombona amin'ny alahelo. Ary rehefa misy ny olana zay mahafaty ny zanaka de tsy mandry andro, tsy mandry alina, fa mitady hoe inona ny antony de mba manajanona ny loza zay mitatao. Trafikena ome mahery ny aho, ambava homana apo mieritreritra. Todika aminareo 10 koa aho satria fetin'ny 10 ny 24 Jona. Nisy kabako tamy 29 Mars 2025. Ankehitriny maty ny olona. Ary raha maty abela de mitaraina teny Andriamanitra hoe mitaraina ty amiko ny rany abela rahalanao. Ka mifantaniko de hoe mopiaro ny rahalanao ve enao, mopiaro ny anabavinao ve enao, fa mitaraina ty amiko ny ran'ireo malagasy maro maty am'izao fotoana zao. Ianareo nitandroka arovoziny, ianareo no antenaina hiaro am'izao fotoana zao, mandalo sarotra ny firenetsika. Ary ny fanafodiny de mba hiara entana isika rehetra, hiara entana, ary zany fiarahana mientana zany de ao anaty fahafahana sy mangarara tanteraka. Koa antoro-hevitry de ny hoe ho anareo 10 raiso an-tanana ny fikarakarana ny fiaonam-be-pirenena hivoahan'ny hery velona rehetra, fa ny fahafoazan'ny Madagasikara efa lalina loatra. Tsy ara-toe-karena irery, fa misy koa ny ara-politika sy fandaminana ny fiarahamonina. Iarahantsika rehetra mandinika izany mba ahafahana mijery hoe ahoana ny fandaminana ahafahana mamoaka. Aiza raisina foana hoe fanomanam-panjakana na etsena fitsikarana tsy mitombona, fa fitiavana, tena fitiava-tanindrazana no itenenako anareo an'izany. Ko ankehitriny miantso zay rehetra tia tanindrazana mba hiara hivondrona hametraka lara-pahamehana ny fikaonan-doam-pirenena. Fa zavatra lehibe eo amin'ny fiainana tian'Andriamanitra ho tenenina ny hoe afahony oloko. Mino aho fa tsy toy ny antso anefitra ny antso ataoko anareo, fa mba antso amin'ny olona tompona didy sy tompona andraikitra. Koa maleova malasana ary tena ho afaka ny firenetsika, ka hiverina eo am-pelatanatsika indray ny fifehezana tanteraka ny angovo ao amin'ny Jirama, ary hiverina tanteraka eo amintsika indray ireo air Madagasikara teo aloha reharehatsika zay rava sy very am'izao fotoana zao. Hiverina ao firenetsika indray ny firenena mahavita tena ra-tsakafo ary ny mpiasa de mahavelona ny karamany, maro ao ny zavatra mila fanamboarana, ary azo atao zany fa mila resaka ambony latabatra. Koa manaova fetendry ary ho anareo mpivavaka de hoe tombavaka mba ho afaka ny firenetsika, fa misy zavatra mialoalo zay tsy mampilamina atsika ankehitriny. Miara hivavaka isika mba ho tonga tanteraka ny fahafahana tena izy. Miara mivavaka isika mba hijoro ny olona tena mahavita azy eo amin'ny toerana ilana azy. Ankinina aminy ny zava-drehetra, masina ny tanindrazana.